eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely eny ary toboko raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika ny nanomezan'Andriamanitra atsika fahavelomana tahako zao sy zao fahafahana manaraka ny fandarana ty ho afaka va ianao izao manaraka zany arabaina avokoa ianareo rehetra zay fa eopotitra fahita lavitra amty androany ity hoy aho hoe ahitan'Andriamanitra miasa eo aminao eo aminareo ane ianareo tsiraray avy isambatan'olona ka ho sitrana ianareo zay mararitra ary ho voavonjy ianareo zay manana olana ary ny tsiraray avy ane am'izao faraparan'ny taona izao dia ahitan'Andriamanitra mitondra fahasoavana lehibe tsy misy toy zany mitena zany mantsy satria sitrak'Andriamanitra ny hitondra ny fiainanareo ny fiainatsika tsiraray avy ho am'izany ambarako zany ny fampianarana entiko androany moa dia fampianarana mikasika any amin'ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra ny zavatra tsapako mantsy de izao maro amin'ny olona no manamaivana ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra ny olona sasany aza dia manadino tanteraka ny manao zany fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainana ary misy aza manao an'Andriamanitra ho tony tsy misy mihitsy aza vaiko aminareo anefa fa malahelo be mihitsy ny tompoandriamanitra lay tompo tsy to mahita olona manana fiainana tahaka zany ary mianao fa zany no fototra anankiray mahatonga ny tanan'Andriamanitra tsy hita eo am'lay olona mba dinio sy fitorokenikeny ny fiainanao hoe sola ka noho ianao hitan'Andriamanitra tsy mahalala misaotra tsy makasitraka azy no mahatonga anao tsy manana fiainana vaovao sy mahafinaritra mandraky tiany androany kanefa efa mba nanolo tena ho an' Jesosy ihany ianao ry havanao ianareo zay mahita sy mandrea am'ty androandroany ity hoy aho aminareo tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao tsy maintsy fa tsy hoe safidy ahoana hoy ny voalazan'ny baiboly ao amin'ny salamy fahatelo amby zato andiny voalohany sy faharoa zao ny voasoratra misaorany Jehovah ary fanaiko ary zay rehetra ato anatiko misaorany anaramasina andiny faharoa misaorany Jehovah ary fanaiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra ahoana ihany koa no voalaza any amin'ny Tesaloniana voalohany any toko fadimy andiny vavalambe folo misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrak'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy misaora amin'ny zavatra rehetra ho ny baiboly fa izany no sitrak'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy ry havalo ry mpiany malalo amafisiko zany fa tsy maintsy misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra ianao voalohany no zao fahavelomana nomen'Andriamanitra anao zao ianao tsara ny teniko tsy maintsy manao fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra ianao ary ilaina ataonao matetetika izany mba ilazanao amin'Andriamanitra fa tsy velombelom-potsiny am'izao ianao fa resy lahatra sy babo fonao fa Andriamanitra no mahatonga anao mbola velonaina mandraka ankehitriny zao mantsy tsy antsika olombelona nge ny mampitombo ny andro na manalava ny andro ianatsika na de kely motsy azy ny manafoy dia aintsika vitatsika hoe andeha mony tena fa hoe ny ampitombo hoe mbola tiako velonao rapitso tsy ianao zany mbola tiako velonao hatramin'ny farantaona tsy ianao zany mbola tiako velonao amin'ny taona ho avy tsy ianao zany fa Andriamanitra no manome ny andro ahavelomantsika eto ambony tany ity ahoana ho Jesosy raha nananatra andreo mpianatra izy ao Matio toko fahaenina andiny fahafito amby roapolo na de manazy ianareo
dia tsy mahay mampitombo ny andro iainanareo na te kely montsy aza. Zay ny teny Jesosy Kristy. Ary zany no antony natokazananao fanoarana ao amin'ny liko toko 12 andiny 12 ka hatramin'ny 20 de nanao fanoarana Jesosy. To zao le fanoarana nataony. Nisy lehilahy anankiray mpanan-karena hoy izy zay navokatra be tamin'ny taona iray, dia nanao trano ngeza be izy mba hitehirizana ny variny sy ny vokatra rehetra. De rehefa vita zany a, de zao ny teniny: ry fanahy, minana, mistro, mifikisa, mifalia, fa manana sakafo be dehibe antaona maro anao. Mana sakafo be dehibe antaona maro anao, na de tsy asa intsony aza dia mana sakafo be dehibe anao. Izy mantsy tamin'io de nieritreritra fa mbola anana andro avelomana lava be mba hinanany andro vokatra zay noarian'ireo. De tamin'io andro io ihany de niteny ny tompo: ry adala, ry adala, ny oalina no alaina aminao ny fanahinao, ka ho aniza moa reo zavatra noarianao reo. De inona ny tranga? Tsy afaka nihinan-dah mihitsy izy, ary teo vao fantany fa tsy tompon'ny fiainana na tompon'ny fahavelomany eto ambony ty tany ety izy. Tsy afaka nandazy hoe azafady tompoko, mbola tsy nandrama kokoa reo sakafo reo vokatra be dehibe zay noariko reo, ka hoe alainao ny fanahiko, tsy maintsy mandao anty tany ety. Tsy afaka nihinan-dah izy satria tsy tompon'ny fiainany na ny fahavelomany eto ambony ty tany ety izy, fa Andriamanitra izy no mahafaty ary izy no mahavelona. No zany de miantso antsika rehetrarehetra ao amty androandroany ity, ome voninahitra an'Andriamanitra, manaova fisaorana sy fankasitrana an'Andriamanitra ianao no zao fahavelomana nomeny anao zao. Indrindrindrindra moa ka mbola maniry ny ho velona ianao hatramin'ny faran'ny taona, na amin'ny taona ho avy, na mbola maniry no ho lava velona hoe ilozanao lavitra ny 70 ny taona na ny 70 taona, de eo ia hoe tsara aminao ny manao matetitetika fisaorana sy fankasitran'Andriamanitra no zao fahavelomany izao. Tsy maintsy misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra ihany ko ianao. Faharoa, no reo fahasoavana sy reo zavatsoa ary reo fitahina zay fa nataon'Andriamanitra ho anao tamty taona ity, na ihany ko tany alohabe tany. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra ny am'zany ianao. Ny olana mantsy de izao: faly mandray fahasoavana sy sy zavatsoa ary fitahina ny olona, fa malaina ny misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra. Faly mandray fahasoavana sy zavatsoa ary fitahina ny olona, fa saingy ateoriana dia adinony tanteraka hoe ny tompony no nanome azy an'zany fahasoavana sy zavatsoa ary fitahina zany. De zay mahatonga azy tsy misaotra, tsy mankasitraka an'Andriamanitra. Tsoroko aminareo anefa fa malahelo be mihitsy ny tompo Andriamanitra raha nisan'ireo olona toy zany ianao zay mahita sy mandray am'izao fotoana izao. Ahoanao ny baiboly lay nivakitsika teo ihany, Salamy 7:2, hoy izy: misaorana Jehova ry fanahiko, ary aza misy adinionao ny fitahiny rehetra. Aza misy adinionao ny fitahiny rehetra. Ka amafisiko amitsika zany fa tsy maintsy misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra isika, no reo fahasoavana, no reo zavatsoa, no reo fitahina zay efa nataon'Andriamanitra ho atsika, na dia pahany ihany azy no efa azotsika tam'ty taona ity sy ny tany alohabe tany. Ary tsy ndre mandeha na indroa no anaovanao an'izany, fa tokony ataonao matetetika mihitsy. Ry hafanao, ny mahafaly an'Andriamanitra ke de zao hoe ianao tsy manadino fa avy aminy zao fahasoavana, zao zavatsoa, zao fitahina efa eo an-tananao zao. Ianao tsy manadino fa Andriamanitra no foto zao fiainanao misandratra na efa misandratra ambony de ambony zao. Ary eto de milaza ihany ko fa tena mampirisika an'Andriamanitra, mbola hitay ianao, mbola hitay hatrany ny fanehoanao fisaorana sy fankasitrahana azy. Marina zany ry havana malala. Hiato kely aloha tsika, somary hiato kely aloha tsika, ka andre hira anankiray
hira fisaorana sy fiderana no orenesitsika zao ka hira zay ataon'ny fiangonana refy androndrakely reo tarika mpidera ao anaty fiangonana refy androndrakely no anao tery ty aorinazay dia otoizantsika indray a ny fampianarana tompoko mahery eza tompoko tena zany mihitsy jesosy misaotra anao tsara loatra anao tompo marobe ireo zavatra nataonao tamin'ny fiainanay mankasitraka anao zay ray indreto zay ray fo saina ry fanahy ankalaza ny anaranao alleloia tsika rehetra hira misaotra anao fanahy masino misaotry misaotra anao rayo misaotra anao jeso misaotra anao fanahy masino misaotry misaotra anao misaotra
misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra ny mpidera avy eo amin'ny fiangonana Refenora kely nanolotra zay hira fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra izay. Hotozatsika ary ny fampianarana. Tsy maintsy misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa ianao amin'ny zavatra rehetra, na inona ny zavatra niseho sy nitranga teo amin'ny fiainanao, na soa na ratsy io, de zay ihany tsy maintsy misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra foana ianao. Ohatra zao, nivavaka be mihitsy ianao tamy ty taona ity, ary tsapanao hoe tsy mbola nivavaka be tahak'izany ianao. Ary niny sy natoky ianao fa ho avoaka an'Andriamanitra ho mpandresy, hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fombiazana, kanjo tsy arak'izany no nitranga tao amin'ny fiainanao. Namany tsy nahazo valim-bavaka ianao, tsy tanteraka amin'ny fanirianao, diso fanantenana ianao, na de zany aza ny zavatra nitranga tompoko, de mbola miandry anao foana Andriamanitra ny aneho fisaorana sy fankasitrahana azy. Na ihany koa hoe tsy mbola misy mangira mihitsy ny fiainanao mandraky teny androany, tapitra ihany teny taona, de mbola inona andrasin'Andriamanitra anao, na de zany aza dia ianao andrasin'Andriamanitra mba hisaotra sy ankasitraka azy mandrakariva. Mazava ke ny voalazan'ny Baiboly Tesaloniana 2:10-12, misaora amin'ny zavatra rehetra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrak'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Misaora amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny Baiboly. Indraindray anefa sarotra amin'ny olona ny manao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra rehefa tojo zavatra sarotra, tsy nahazo valim-bavaka, na rehefa diso fanantenana izy. Tena sarotra amin'ny olona ny manao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra rehefa sendrany mafy toy zany izy. Kanefa ia, tsy maintsy tsy safidy le izy, tsy maintsy manao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra hatrany hatrany ianao. Raha ohatra ka tia hita sitraka amin'Andriamanitra, na ihany koa tia hita an'Andriamanitra hitsinjo no avinao ray mantolo velona eto ambony ty tany ity ianao. Ohatra zao Jobo, tena fianarana ho antsika mihitsy ny tantaran'io lehilahy io, ary zany no antony nanoratany ny tantarany ao anatin'ity Baiboly ity. Tantaran'ny Baiboly tantaran'ny soratra masina, fa tamin'ny fotoana zay nandalovan'ny Joba, zany atao hoe fiainana mahafinaritra, satria nataon'Andriamanitra lavorary ny diany, nambinin'Andriamanitra ny alehany, notain'Andriamanitra nataony rehetra, narovan'Andriamanitra tamin'ny ratsy izy, fony izy niaina tamin'ny fiaina tahaka izany, dia ina nataony nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra hatrany hatrany izy. Ary ny toetrany sy ny toe-panany de notehiriziny ho araka an'Andriamanitra mandrakariva. Ary zany no antony natonga an'Andriamanitra navita nijoro vavolombelona tamin'ny devoly tamin'ny Satana, ka ny teny hoe ry devoly eo, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy misy olona tahaka azy eny ambony tany fa lehilahy marina, mahitsy, lehilahy matahotra an'Andriamanitra sady mifady ny ratsy rehetra izy. De devoly moa teo anatren'izany de niampahangany Joba, tsy marina zany, tsy marina zany, fa ny matokan'io lehilahy io mahay misaotra sy mankasitraka anao, ary mahay mitahiry ny fiainany ho fiainana marina sy mahitsy, tsy manatsiny, matahotra an'Andriamanitra fady ny ratsy, satria ambinina ao am'izay ataony izy, tahinao avokoa ny aleny rehetra, ataonao lavorary ny diany, asianao fiarovana izy. Ny an'io lehilahy io inge ka fanaitanan-javatra fotsiny no tena hoe anompony anao fa raha ohatra ka mialamy reo zavatra ireo, sura ho ny devoly fa tsy arak'izany lazainao zany intsony tantaram-piainana, de hoy Andriamanitra hoe tsy marina zany eritreritro zany, fa izao mahita ary izao mahafantatra fa
tena lehilahy marina sy mahitsy joba tahina izy marina sy mahitsy tsy zany ny trango amin'ny fiainana de mbola marina sy mahitsy ary tsy mivadika amiko izy de fara moa de nomen'Andriamanitra lalana ny devoly hoe ataovy ary zay tenao atao amin'ny joba e fa ny ainy fotsiny aoka tsy okasinao na hotendrenao de taorina zany a de karazany efatra ro zavatra faran'izay ratsy atao hoe loza midona tamin'ny joba na tratra ny fiainany joba raha fitsaran'olombelona dia karazana ozona no nazany joba karazana sazy no nazany joba kanefa tsy zany fa navelin'Andriamanitra nandalanao zany izy mba hitan'Andriamanitra manam-porofo amin'ny devoly fa tsy misy olona tahaka ny joba marina sy mahitsy tety ambony tany olona matahotra an'Andriamanitra tety ambony tany ka rehefa tranga tamin'ny joba tokoa reo zavatra ratsy reo de ina ho inao noseho tsy nivadika tamin'ny Andriamanitra zany joba ary mbola nainy sotra sy nakasitraka an'Andriamanitra hatrany izy andoka vakitsika niny joba toko voalohany dimy faharoapolo hoe toy zao voasoratra de nitsanga ny joba ka nandritry ny lavana ary nanaratra ny lohany de niapoka tamin'ny tany ka niakohaka sady nanao hoe nitanjaka no nivoaka avy tany akiboniny eny ary nitanjaka no iverenako any Jehova no nanome ary Jehova no nanaisotra isorana ny anarany Jehova ary amin'ny andiny faharoambiroapolo de voalaza hoe tam'izany rehetra zany de tsy nanota joba na hoe nanometsiny an'Andriamanitra zany zany fiainany joba de anika faly be mihitsy ny tompoandriamanitra nahita hoe tena tsy miova mihitsy joba fa nasoa nitranga tao fiainana de hainy ny sotra sy nakasitraka ratsy tranga tao fiainana de mbola hainy ny sotra sy nakasitraka vokatry zany araka voalaza amin'ny joba toko faharoa amby efapolo andimy fafolo fa nampidin'Andriamanitra teo amin'ny joba ny fiadanana de voalaza ihany koa ao amin'ny joba toko faharoa amby efapolo andiny faharoa amby folo fa no tahin'Andriamanitra mihoatra no tamin'ny voalohany ny fiainany joba riavana malalo ifarana ity taona diavintsika ity zava-dehibe amin'Andriamanitra raha anao fisaorana sy fakasitrahana azy ianao manomboka androany ataovy ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra no zao fahavelomana nomenanao zao fa avy aminy zao fahavelomanao zao ataovy ny fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra faharoa no reo fahasoavana no reo zavatsoa no reo fitahina no reo fanandratana zay fa nataon'Andriamanitra ho anao mandraka kehitriny ataovy ny fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra fahatelo no reo zavatra rehetra nitranga atao amin'ny fiainanao na dia fahatsompanantenana zavatra ratsy na hoe loza tahaka ny nahazo anjoba aza no nahazo anao aoka tena ipololotra avao anatinao mihitsy ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra ataovy zava-dehibe aminao ny anao pratika an'izany am'ty taona diavintsika ity ny anao pratika an'izany manomboka androany fa ambon'izany arahoasy ny fisaorana sy ny fakasitrahana zay ataonao ho an'Andriamanitra arahoasy tsy efa hainao ve le teniny Davida ao amin'ny salamy fahaina amby folo amby zato dimy faharoa amby folo mazava be mihitsy ny teniny zao ny lazainy inona no avaliko an Jehova no sorehetra nataony tamiko inona no avaliko an Jehova marina fa efa nataony pololotra avao anatiny fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra fa tsy nyonona fony hoe inona zavatra afaka ohatran'izany mbola azoko atao ho fisaorana sy ho fakasitrahako an'Andriamanitra ny tiako ambara zany ry havana de zao akoatra ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra zay ataonao manomboka androany ataonao mipololotra avao anatinao de manetanao hoe tahaka nataony Davida aoka hitondra fanatim-pisaorana ianao aoka hitondra fanatim-pisaorana ianao ary fanatitra tena akasitran'Andriamanitra mihitsy io ataonao io am'ire fanatitra atao reny mantsy de misy ny akasitrahana misy ny tsy akasitrahana tsy lava be moa ty fampianarana ity fa any amin'ny boky Genesisy Abela zao rehefa nanao fanatitra de nakasitran'Andriamanitra ny azy satria ny tsara indrindra ary ny matavy indrindra no nety teo anatr'Andriamanitra fa ny ankaina kosa tsy nakasitran'Andriamanitra ny azy satria tsy tena nanomezany voninahitran'Andriamanitra lay fanatitra nataony
amaky baiboly etsika eto amy salava fito amby zato hoe de andiny faromboroapolo aroka anatitra fanaty mpisaorana izy sy laza ny asany amy fiobina zany hoe ianao zany akoatra le fisaorana ataonao mipololotra avy ao anatinao dia ilaina ianao mitondra fanaty mpisaorana ihany ko ka re mitondra fanaty mpisaorana ianao dia ome vonahitra Andriamanitra tahaka ny ahoana moa io Andriamanitra zay anateranao fanaty mpisaorana io fa miankina am'zany ihany ko ny mafaly na ny tsy mafaly an'Andriamanitra ho anay fiangonana re fiandrodra kely moa zany ny alahady fa efatra ny volana desambra izao ny alahady fa efatra ny volana desambra izao ny alahady zao zany de anao fotoan-dehibe zahay ao amy fiangonana re fiandrodra kely anao fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra izay ary hitondra fanaty mpisaorana arak'izay tena hoe zaka mba ho famizam-boninahitra an'Andriamanitra no zany de asaina ihany ko ianareo rehetra zay mpanaraka ny fandaharana amin'ny alala zao fahita lavitra izao ianareo rehetra zay mpanaraka fandarana amin'ny alalan'ny radio ianareo rehetra zay fa nandray fasoavana tamin'ny alalan'ny toroteny nataonay fampianarana ataonay tamin'ny alalan'ny vavaka nataonay ho anareo eny na dia tsy mbola tonga atao am'ilay zavatra nirinao azy ianao de tena asaiko ampitiavana ho tonga ny alady zao ho tonga ny alady zao alady fa efatra vola desambra tongava tompoko mba iraisaintsika iaraka ampololotra fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra amin'io andro io na amy fito sasany no atongavanao na amin'ny folorany no atongavanao na amy ray ora sasany ny atongavanao tongava fa sitraka Andriamanitra ny ahitanao iaraka isotra sy akasitraka an'Andriamanitra amin'io andro io sitraka Andriamanitra ny ahitanao hitondra fanaty mpisaorana arak'izay vokatry ny fonao omeo aja ome voninahitra Andriamanitra ary sitraka Andriamanitra ny amaly fahasoavana lehibe ho anao am'izao farantaona izao ho amanokana moa de hivavako anareo aho mba tena ho raisin'Andriamanitra tanana fiainanareo ka raha sanatria anisan'ireo olona zay tsy tavavoaka fiainanao tamy tetoany ity kanefa hitan'Andriamanitra anao fa hisaotra ary hitondra fanaty mpisaorana de inoko fa aorinan'io fotoan-dehibe io dia hitsinjo anao Andriamanitra ny vavaka zay ataoko moa dia ho am'zany mihitsika ny dera sy ny ajany de atondra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina hivavaka ho anareo aho hivavaka ho anareo aho akoatra ny fisaorana sy fakasitrahana zay entiko ho an'Andriamanitra amy tiandrandroany ity tiako ihany ko anao tonga de anao pratika an'izay fisaorana sy fakasitrahana izay ao ndre lohanao na ampiatrao fonao tananao hivavakytsika ry tomp'Andriamanitra o ry Andriamanitra raitsy tompo zao rehetra izao misaotra makasitraka anao a noho ny fahasoavanao lehibe sy ny famindraponao ka nataonao velonaina toy zao zahay ary nataonao ihany ko afaka nanaraka an'ity fandarana ity ka nandreny ny fampianarana avany aminao fa mila misaotra sy mankasitraka anao zahay misaotra anao ihany ko Andriamanitra o tam'ireo zavatsoa fahasoavana fitahina zay efa nataonao ho anay na de apany ihany azy no tsapany sasany taminay ary misaotra ary tena misaotra izay ny amy zavatra rehetra ekenay ny fitondrana sy ny fitantananao Andriamanitra o na de nanadiso fanantenana anay azy ny zavatra tranga tamy totoany ity na de tsy mbola sy namangirana azy ny fiainanay tamy totoany ity de indreto izay misaotra makasitraka anao satria fantatray fa ianao no mitantana ny fiainanay ianao no momba anay mandrakariva sitrako zao tompo ary matoky zahay fa dia andray an-tanana ny fiainanay ianao ny dera sy ny ajary ny voninahitra ho anao Andriamanitra ratsy to ary reo zay marary sitrariko amin'ny anaran'i Jesosy reo zay manana olana vonjeko afaka am'izany amin'ny anaran'i Jesosy ary reo zay miandrandra fahasoavana aorinan'ity fisaorana ity de ho amarinina ho amy fiainany ny zavatra nandrasany Andriamanitra ka hosoany fiainanay am'izao farantaona izao misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamy ty androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona
ary manao velomanareo tompoko azadiny fotoan-dehibe tsika alady zao a alady fa efatra ny volana desambra fisaorana sy fakasitrahana ataontsika mbola ohatra vao anatytsika ary hitondra fanaty mpisaorana arak'izay zakatsika isika famizam-boninahitra an'andriamanitra veloma tompoko teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely